Pejy avatanteraka kosa indray mbola eo amin'ny dingana fanagonam-bola hoentina manarina ny EPP Ivandry ny fikambanana Rotary Club Ivandry amin'izao fotoana izao. Isan'izany ny hetsika izay ho tanterahan'izy ireo. Hetsika iray izay antsoin'izy ireo hoe soirée James Bond izay ho tanterahana fa 15 sy ny 19 ny volana ity. Ankoatr'ireo avy amin'ny sehatra tsy miankina amin'ny fanjakana dia nampafantatra ny fanaoana ny tetikasa sosialy fanarenana ny sekoly EPP Ivandry ihany koa ny masovo britanika androany. Fantatra ihany koa fa isokatra manomboka rapitso ny fivarotana ny tapakila fidirana amin'ila hetsika soirée James Bond ho tanterahana ny 12 sy 14 novambra ho avy izao eny amin'ny Café de la Gare Sorano. Ny volavongana amin'izany moa dia entina matsimbola ny asa fanamboarana ny sekoly EPP Ivandry. Ty conférence de presse androany ity moa zany dia ny masovo britanika eto Madagasikara dia manoloana ny Rotary Club Ivandry amin'ny hetsika amin'ny herinandro. Manao ny izy ara sosiala na amin'ireo mpianatra ny EPP ireo na amin'ny hetsika ny construction sy ny fananganana ny EPP io. Dia ny plan moa efa nefa azo ny taty amin'ny commune ity. Izay tiantsika ampiasaina hoe ity zany le plan avy any amin'ny commune moa izy ity. Dia ny tiako tenena fotsiny hoe 300 millions d'ariary izay ny vola ilaina, izay ny vola tadiavina. Mianatra amin'ny mpianatra plus de 1000 zany tafiditra amin'ny EPP io rehefa voatsangana io EPP eny Ivandry io. Anatin'io zany misy zavatra surprise, misy ny feu d'artifice, misy ny hélicoptère, misy automobile Land Rover satria Land Rover moa dia manohana anay amin'ny hetsika io dia feno automobile maromaro zany io site io. Dia ny resaka sécurité ny G4S zany mitondra olona manisy eo amin'ny zato eo sécurité aty anatiny sy any ivelany. Dia misy sécurité eo amin'ny zato zany mandritra ny alina io. Dia resaka sécurité zany fampiarana tsara. Mitety bidy 300 tapitrisa ariary ny fandraisana anjara ny fikambanana Rotary Club Ivandry amin'ny fanarenana ny sekoly. Ny sekoly izay tsy nanana trano sekoly hatramin'ny taona 2010 satria voaterina rotana noho ny olana ara-teknika teo amin'ny fanamboarana azy tany am-piandohana. Voatery nozaraina moa ireo mpianatra ka misy ampahany amin'izy ireo no mampiasa efitrano sekoly amin'ny lycée Alarby ary ny ampahany hafa ihany koa dia mianatra amin'ny trano hazo eto Ivandry eto amin'ny Tsenamora atao anatiny 3 taona ny fanisa izao.